Hoantsika développeur raha mbola tsy fantatrareo dia nanampy outil vitsivitsy tatao anatin'ilay application stage tuner dia métronome dia piano dia laosako anareo hoe ohatran'ny ao ary nampidirako an'izay atao anatin'ity application React Native Explore ity. Voalohany indrindra aloha le tuner ny tuner dia misy algorithme manokana angalana an'le tune na le fréquence avy amin'ny alalan'le son enregistré dia tonga dia niainga tamin'ny zavatra efa namboariny zala RN Heroes tany dia misy an'ity package ity hoe React Native Pitch ity dia io no misy an'le algorithme sy le calcul mamoaka an'le fréquence an'le son enregistré iny dia mora kely mampiasa anazy manao fotsiny hoe pitch mid pitch start dia ty hoe handle pitch detected ity hoe rehefa maheno pitch dia loqué izy eto fa ny antsika tato nataontsika hoe miseho le izy dia le pitch omeny React Native Pitch fréquence ihany fa misy calcul mahakasika ny hoe relation entre fréquence sy note eto dia zay no napetraka teto aloha dia avy eo aseho fotsiny le izy amin'ny alalan'le display fréquence hitantsika eto dia hitantsika hoe rehefa latsaka kely dia misy hoe firsense flat na sharp le izy hoe mbola misy travail kely azo atao mba misy transition le miakatra sy midiny iny hitantsika miandalana eo zay dia manarak'izay le métronome dia ty métronome ty web view io na tonga anazy web view dia satria ny thread javascript ao anaty React Native dia tsy afaka nanana moa zany tsy précis le frame rate le izy fa raha ohatra hoe tara ohatra ny exécution an'le fonction dia ao anaty intervalle ary le izy ny apetrakintsika hoe 100 secondes dia possible tara iny na possible miroso kely dia lasa tsisy mamétronome le métronome dia nampidiriko tao anaty web view le izy dia avy eo ny web view sady tombony amin'le web view misy ny antsoina hoe audio context zany ao anatin'le web view zay efa ao anatin'ny téléphone rehetrarehetra dia afaka tonga dia iny no mamorona an'le feo maneno amin'le métronome dia tsy mila manana métronome point mp3 zao tonga dia ohatran'izao ny feony ato hoe ohatran'izay ny 120 ppm dia afaka slideny eto dia miova ny vitesse le métronome dia sady tsotra no mora no accessible tsara atao anatin'le application dia ozy ateo hoe audio context iny no mandefa an'le feo dia mampiasa API an'le thread ao anatin'le web view koa ny ampiasaintsika mahatonga antsika afaka manana feo consistant ohatran'le teo zay ny ahafahantsika manana feo consistant le métronome fa raha le thread le React Native dia tsy mety consistant mihitsy fa maromaro ihany zay zavatra nitesteko zay dia ohatr'izay ihany koa ny piano web view io hitantsika io fa nefany web view mampiasa usedom zany hoe raha tena marina tsy tena misy ahafantarana anazy hoe web view fa miinteragir amin'le application ray manontolo le izy dia le piano indray nisy code tany amin'ny code pen tany application web na piano dia zay no mikopieko dia nampiana hoe ny feo koa dia nasena no générer le web audio API zay ny ao anatin'ny zay ny misy an'iny hoe audio context iny dia tonga dia omena fréquence fotsiny izy dia tonga dia mampaneno an'le izy dia tsy mila mp3 zany tsy mila mamesatra ninina fa ny zavatra tena nilana le izy tamin'ny voalohany koa moa zay hoe raha ohatra hoe ihirahira anankiray ao anaty solfège dia te hihaino feo ana C ianao dia mba afaka manindry C fotsiny ianao dia tsy tena hoe mitovy be feo ana piano ny feoany ohatrany hoe feo ana EP somary électronique kely fa mahavita an'le tanjona tadiavina ho azy le izy dia zay le implémentation
raha ohatra hoe misy mahalinanao misimisy kokoa tianao izarana na hoe ampianarana de aza misalasala miresaka fa zay moa mahay atao antsika hoe ifanampy sy ifampizara